tseniko sa resaka saminareo ihany eny are dotsika tiaka mavioan'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Ndotsika hitsangana dia amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotsika, amin'ny tenantsika, amin'ny fitenitsika, amin'ny fifatoatsika ary amin'ny fifaliantsika amin'ny fanatrehany. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny ahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Taontsika isy oatra azy noho ny fitiavany sy ny famindram-pony. Noho ny mbola fiheverany atsika tsirairay avy, ny amin'ny herin-tanjaka, ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny fiarovana, ny amin'ny fitahiana, ny amin'ny fahafahantsika indray. Amin'izao ora sy fotoan'izao mbola mandroso ary manavao sy miavao ao anatin'ny fanompoantsika azy amin'ny fiombonana sy amin'ny etaeta, amin'ny anohanana. Fa tsy mandeha ho azy ny fiainantsika raha tsy Andriamanitra, raha tsy eo izy, raha tsy miaraka amintsika izy. Asan-drato ny tananao, dia sokafo ny vavanao amin'ny fisaorana feno fankasitrahana, an'ilay mendrika, an'ilay antokana mendrika izany fisaorana sy fiderana ary fanomezam-boninahitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manankerany an'i Nazareta, no anandratanay sy anomezanay voninahitra anao eto amin'izao toeran'izao. Misaotra ary mankasitraka anao izay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eto izay tsy ny hoe mendrika, fa noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny amin'ny fitantananao anay tsirairay avy, na ny amin'ny famindram-ponao ihany koa. Tsy ny sakananao tao anatin'ny tsy famendrehana na tsy fahatanterahana izay, fa ianao tokoa ilay mijoro mandrakariva eo anoloanay ary mandondona eo amin'ny varavaran'ny fonay. Ary hoy ianao hoe raha manokatra an'izany varavaran'izany izahay dia indro ianao hiditra ao anatinay ary ara hisakafo miaraka aminay. Ary androany Andriamanitra dia mety ho maro izay ny eto, fa androany dia tafatafa sy fifampiresahanay manokana aminao. Izaho sy anao tsirairay avy eo aminao, mba anoronao ihany indray izay tsy mety, izay lalana tokony hizorana, izay rehetra tokony heverina, ary izay mahakasika ny fiainanay. Tsy hiankina sy tsy hevitra izay mety zava-misy zavatra hiainana, fa hevitra sy hifantoka ao aminao, tahaka ny misakafontsika Andriamanitra ray. Dia ohatra ny hitako izany ianao manambara ny sitraponao, miteny izay tsy mety, maneho ampitiavana amin'ny famindram-pofeno ny amin'izay tokony ho heverinay eo amin'ny fiainanay. Hifantoka aminao ary aminao irery ihany, satria tokoa noharianao izay dia tsy mety ny fiainanay raha tonga amin'ny hoe mahavita tena, fa mahatsiaro izay miankina, mahatsiaro izay manaiky, mahatsiaro izay miankohaka eo anatrehanao. Ilay tompontompo sy mpanjaka, ny mpanjaka dia ilay masina indrindra, ilay velona mandrakizay. Misandraty eto amin'izao toeran'izao, aroka ameno ny fony tsirairay avy mba hiainanay ny fahatsaranao indray, ary andratsananao izay vo rehetra tsy mamoa, fa hikarakaranao kosa izay vo rehetra mamoa, mba ho anao sy ho voninahitry ny anaranao.
dia ho anao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Raisitsika ny salamo fahazato. Salamo fahazato andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Hoentintsika maneho tokoa fa Andriamanitra nahary atsika raha n'Andriamanitra isika dia tsy afaka hisaraka aminy, tsy afaka hisaraka ao amin'ny tontolony, tsy afaka hisaraka amin'izay mety fieviny sy sitrapony ho atsika. Salamo fahazato andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Miobe ho an'i Jehovah ary tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiompiana. Ao koa fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midiro eo mivavahady amin'ny fisaoranareo akanjany amin'ny fiderana, misaora azy sy mankalazany anarany. Fa tsara Jehovah, malak'izay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Jehovah Andriamanitra eo, manatona anao amin'ny fofeny fankasitrahana izahay. Ianao no Andriamanitra, ianao no nahary anay, ary ianao izahay. Miditra eo amin'ny fanatrehanao amin'ny fiaikena sy fiankofana ary fiderana feno izahay. Ary makasitraka sy misaotra anao ny amin'ny fahatsaranao tsy miova, fahatsaranao tsy lany ritra, ary makasitraka anao ny amin'ny fahatokianao izay maritra hatramin'ny taranaka faramandimby. Manotra ny tenanay izay ho fanatitra velona masina kasitrahanao indray androany Tompo, amin'ny etaetanay sy ny amin'ny fo misokatra mba homenanao ary mbola hovolavolainao araka ny hevitra sy ny sitraponao. Dia makasitraka indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Ataontsika androany hanokatra amin'ny fotsika, hanokatra amin'ny fotsika ho torotoro an'i Jesosy, hisaotra mivoninahitra ny anarany satria izy no mpanjaka. Misaora ary Jehovah ary fanahaka ary aza misy adinoina ny fitahiny rehetra. Misaorani Jehovah, fanahaiku, serehecha tuanatku. Misaorani anarima asina, misaorani Jehovah, fanahaiku, azamisa diruna, fitahilecha. Misaorani Jehovah, misaorani anarima asina, misaorani Jehovah, fanahaiku, azamisa diruna, fitahilecha. Isai mambela, hvkl-mission, sai manasitana, eretinaurecha. Sai manaftra ngainao, tidinanga davakan. Sai manary mafamdrapo, tsy fiatrananao. Isai mambela, hvkl-mission, sai manasitrana, eretinao rehetra. Sai manaftra ngainao, tidinanga davakan. Sai manarina famindrampo, tsy fiatrananao. Misaorani Jehovah, fanahaiku, serehetra tuanatku. Misaorani anarima asina, misaorani Jehovah,
Angataka amin'ny fanahy masina ameno antsika androany satria tsika tsy afaka hanao ninina raha tsy tarihan'ny fanahy masina. Saotrany Jesosy tsika fa tamin'ny andro pentekostra zay izy dia nandeha efa ny fanahy masina afaka hitarika, afaka mpianatra, afaka noro no tsika akasitraka an' Jesosy amin'izany.
amboarinao indray amin'izay teny latsaka ao Jesosy. Manokatra amin'ny fonay izay, manokatra amin'ny fonay izay anaiky akato. Maminay zany ikambana aminao zany Jesosy. Maminay zany iombona aminao zany. Zany ny hetahita lalina ty anatinay Jesosy. Tario zahay. Tario zay ho toy ny zaza. Tario zay amboarinao tanteraka. Alleluia. Kantenao hoe tsy amikery fa amin'ny mifanama zany. Tsy amikery na amin'ny tanjaka fa amin'ny fanahy ho ny teninao zay manana ny fanahy no atao hoe zanaka tsy aitsony aho fanao tanteraka. Tario aho Jesosy, tario aho fanahy masino, fanahy masino. Aokatsika anaiky ovaina, ovay aho ho olom-baovao. Fianao malary zay tsy maintsy maty ao ampoko ao. Tario aho fanahy ho toy ny zazindray. Tario aho Jesosy miombona miray. Aok'izany ho hitahitany anatsika any anaiky ovaina anahaka an Jesosy satria zany mihitsy ny ilainy Jesosy amintsika ane. Alleluia. Omeno ny foko fitoera-masinao, fitoera-masina falemem-panahy no sitraka ao anay. Levony avokoa zay tsy natao ny tananao, zay tsy natao ny tanana. Iriko tompo, iriko tompo no ankasitranao. Tario aho fanahy masino, ovay aho
tariwa tariwa fanahy masino ovaya olom-baovao finao malala zay tsy maintsy maty ao pourquoi miraha fiangonana tiako loatra miaraka aminao Jesosy tiako ny fanatrehanao ane mihoatra ny zavatra rehetra Jesosy mihoatra ny iriny foko mihoatra ny fanahiko anambara aminao ankehitriny ny fitiavako anao Jesosy tiako ianao mihoatra ny zavatra tiako ianao mihoatra ny iriny foko tiako ianao mihoatra ny tenako tiako ianao tiako ianao tiako ianao terakianao aminy foko aminy foko terakianao aminy fanahiko aminy fanahiko terakianao aminy fiainako Jesus, asandatu, oh, nitanaku, asandatu, nifusi fanaiku, asandatu, nifianaku. Tsika manontolo ny fiainantsika ny fanahintsika inona action ataontsika ny ho an'i Jesosy satria izy lery ihany no mendrika izany mandrakizay Alleluia Alleluia Alleluia
miaraka ho amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompontompo e daotsika isotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo tena tovirenao ao anatin'ny fananao lalina fa isak'izay misy fotoana ietsotsika ny anaran'Andriamanitra dia miaraka amintsika eto Jesosy dao teny hosokafatsika ny fotsika dia nofofantanantsika any amin'ny landritsika teny aminy hoe fifaliana ho any fanatrehanao feo amin'ny fanatrehanao mifavokisa-pifaliako foana ny tahotra foana ny tebiteby tsy manan-kery eo amin'ny fiainako miery ny faharatsiana fianao ilay tokana andrandray ny foko ny fanahako ary mampangetaeta fatratra ny aiko ny fanoana sy fanaiky eto anatrehanao indray fa ianao no Andriamanitra zanaka ao asady mpanomponao mampanaiky ny ao anatiko iray manontolo Andriamanitra androany ny amin'ny hery sy ny fahefana sy ny fahatsaranao zay ny fitsy sy ny antso ka laza hoe mpanompo efa ny fidiko ianao ka tsy ariko mandrakizay amin'ny titakarivo ty ny fonay mientanentana manome voninahitra ny mpanjakanay fa velona mandrakizay mpanavitra anay Jesosy Kristy avy any Nazarety aoko zao fotoana zao fotoana manokana indray androany arivo hitahinao anay amin'ny alala ny teninao dia mitenena fa mihaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy amen ndao ity tanana mafy an'ny tompo a mahazo toerana tompo alleluia miarabantsika indray androany a amin'ny anaran'i Jesosy tena hoe ampifaliana foana mifakahita eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha pitsy mbola fotoana hafa noho ny androany fa androany aloha ny fotoana nomen'Andriamanitra antsika iombona antsika fo eto amin'ny fanatrehany dia tena omentsika ho an'ny tompo mihitsy ny maximum ho anatsika asiteka ho an'ny tompo amen tsika tsy mahazo vizany retirety zany e alleluia mangetaeta foana tsika amin'ny fotoana rehetra sady zany batao ohatrao ny tana zay tena mangetaeta amin'ny fony manontolo ny tenin'Andriamanitra ary ao ary andrositsika amin'ny anaran'i Jesosy anisany ny ampy be dia be atsika ahafahantsika tena hoe miorona ao amin'i Jesosy tena hoe uni amin'i Jesosy ny fananantsika fahalalana sy fahatakarana ao anatintsika lanja ny mission an'i Jesosy lanja ny mission an'i Jesosy be dia be atsika indraindray no diso fihevitra hoe Jesosy no coachako na hoe mpanazatra tsy mpanazatra anao zany Jesosy mpamonjinao Jesosy Jesosy tsy tonga izy mba hanao anao ilay olona tena seho amin'ny maha izy anao tsy zay ny mission any ohatrany hoe ianao-tsika ny indray mieritreritra hoe tonga Jesosy amboatra sy hanovantsika ho lay meilleure version na le hoe le tena le tsara ao via ao anatintsika maneho ny maha izy atsika diso zany fampianarana zany fa tsy zany no natongavan'i Jesosy tsy tonga Jesosy ampianatra anao développement personnel ny olonanao maha-olona no ariny anao dia tsy hatreo amin'ny hoe satria naratra ianao na misy tsy mety ny zavatra mitranga ka mila amboarina mba etiety kokoa na hoe sarotra ny zava-misy eo amin'ny fiainanao satria tsy mety ny zavatra rehetra tsy zany natongavan'i Jesosy ny olona fototra natongavan'i Jesosy dia ny olombelona tafasaraka tamin'Andriamanitra ary olana io no ny dinany amonjy atsika no ny fahotatsika zay mbola namatotra ny ainatsika natafasaraka atsika tamin'Andriamanitra natonga atsika tsy niavana tamin'Andriamanitra natonga atsika very no mandrakizay dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe tambony ota hono dia fahafatesana fa fiainana mandrakizay kosa loha avy amin'Andriamanitra ho atsika aizy ao amin'ny Kristy Jesosy Romana 9:7-20
izy ny ten'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ka raha tambony ota fahafatesana fa ny fanomezam-pahasoavana kosa ho antsika dia fiainana mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia ambony lavitra noho ny kajy no heverin'ny saintsika fa ilatsika n'Andriamanitra ny nahatongavany Jesosy amonjy atsika. Ny ahatonganao tsy ho very fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra dia mila mandray tenim-pahamarinana mahakasika momba ny antony nahatongavany Jesosy eo amin'ny fiainanao ianao, mba tsy ho rava na ho potika ny fifantohanao amin'izay ady rehetra atrehanao. Misy atsarotra atrehantsika eo amin'ny fiainana fa tsy voatery hifanaraka amin'ny fomba fijerintsika ny lalana hitondran'Andriamanitra antsika, fa ny fandresena omen'ny tompo antsika rehefa miara-miaritra amintsika dia izy ny miditra tsehatra maneho antsika mba hiara manam-boninahitra aminy. Matetika mantsy rehefa tafavoaka ao anaty ady ianao ka mahatsapa fa misy ezaka ao na fahendrenao tafiditra tao anatin'ny lalana na tafavoakanao, dia tsy pura ny fanomezanao voninahitra n'Andriamanitra fa misy apahany hisaintsainanao hoe avy aminao ihany koa. Fa za ry havana teteny amintsika, Andriamanitra tsy tonga hoe amoaka n'ilay version maizy ianao tena mety iny nahatongavany Jesosy, tsy ianao hatsaraina ny nahatongavany na ianao havaozina ny nahatongavany, fa ianao tonga olom-baovao ny nahatongavany. Tsy maretehaka ao an'Andriamanitra. Io zany zavatra anankiray tokony ananantsika fandresen-dahatra ao anatin'ny fo melohan'ny fotoana iaingatsika mihitsy anompo an'Andriamanitra. Tonga eo fiainako ny Jesosy ko. Tsy tonga izy amoaka n'le tena hoe maizy ahy matory ato anatiko, fa tonga izy anova ho tahaka ny endriny. Zavatra roa samihafa zany. Ny kristianisma tsy le olona mitady an'Andriamanitra hanatsara fiainana, fa ny kristianisma Andriamanitra mitady ny olona hanova azy olom-baovao. Zay le tontolo pahariana vaovao zay mila fandresen-dahatra ao am-potsika ny anaiky atsafidy ho tarihin'ny fanahy masina amoaka azy mba tsy ho diso etaetsika eo anatren'Andriamanitra, fa hifanaraka amin'izay antom-pisiany ilan'Andriamanitra antsika ny fomba fiainantsika eo am-panompoana azy sy amin'izay fotoana zay tsy very eny an-dalana mihitsy ny fanoloran-tenanao. Tsy le karazan'olona hiandry an'Andriamanitra eny ianao, anao fahagagana na tsara fiainana, nanamboatra an'ity, anao an'ry sy ny sisa sy ny sisa. Fa karazan'olona efa manana fandresen-dahatra ao anaty hoe za manana fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Ary zay fiainam-baovao zay no mila hifantohantsika amin'ny anahafantsika ny Kristy, mijery an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Amen aloha zany sa tsy amen? Halleluja. Nenantsika te heritreritra zany hoe mila ampy ny finoana voavovonjy. Nenantsika ohatrany hoe te handray tenin'Andriamanitra zany mba ampahery atsika, androsotsika bebe kokoa, ananatsika antoka hoe raha vao tsy ohatr'izao ny zavatra ataoko dia tsy mety ny fiainako miaraka amin'i Jesosy ary votsitra ny famonjeko. Fa za teteny aminao, tsisy ezaka avy aminao ny atonga ny famonjena ho voatahiry ao anatinao, fa ny fanekenao ho tarihiny fanahy iaina n'le fiainam-baovao ao anatinao mifanaraka amin'ny sitrapony. Ty problème ty, problème na fanoloran-tena tsy tomombana. Izy nanolotra ny ainy sy ny momba azy manontolo ho anao. Ianao koa mila tanteraka amin'ny fanoloran-tenanao ho azy.
Ianao manaiky ao anatinao hotariny fa tsy ianao miezaka mba ho tanteraka eo amin'izay antom-pisiana ilany ianao. Ho azavaiko moramora kely izy. Misy fotoana ianao na efa-pino aza dia matahotra ny hoe voavonjy ve sa tsy. Mino an' Jesosy ianao kanefa ny ianao lalilany to mametram-panontaniana hoe tena ampy ve zany. Toy ny hoe tena te ilaza ianao hoe mila finoana goavana, mila ampitomboana ny finoana satria ny finoana zao ohatra marefurefo, tsy tena stable, tsy matanjaka tsara, tsy tena mbola hita hoe sincère mety tsara ao anatina fatsorana sy tena izy ny fanoloran-tena. Ndraindray ianao mametram-panontaniana hoe raha diso lalana dia ahoana. Satria ny karazam-pampianarana be dia be misy eto ambonin'ny tany dia ohatra ny te handresy lahatra anao zany hoe zay mandresy lahatra ny be sy ny maro no izy fa ohatra ny mevitsy rodolo fa manaraka n'le fahamarinana. Ohatra ny misy fotoana ianao zany ohatra ny hoe mametram-panontaniana aiza inona ny aninona sao dia tokony ifameny kosa. Ndraindray ianao mangididy sofina dia ohatra ny te hampiditra fampianarana kely mba hampiononanao ny tenanao nefa tsy fantatra hoe tsy izay le lalany. Eno tsara, eno tsara. Tsy ny finoanao no mafy na mahery fa Jesosy Kristy. Mila fantatsika aloha zay. Jesosy Kristy no mahery fa tsy ny finoanao no mafy na mahery. Noho izany aza miezaky ny ho tonga ho isan'ny olona mahery finoana fa ho karazan'olona feno fanetretena manaiky hitariny fanahy amoaka vokatry ny fanahy mba hahita ny fiasan'Andriamanitra mahery. Zay ny mahatonga ny Paoly ny teny ny tompony finoana sainy efa n'le izy dia tsy isika fa izy. Ny tenin'Andriamanitra tsy milaza hoe zay tanteraka amin'ny finoana no vonjena fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ina ny tenin'Andriamanitra zay misy atao batisa no vonjena zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Toe-panahy atao hoe faharetana. Aza manamely tena eny an-dalana fa raha isa velona ianao dia mbola misy antenaina. Ary ny famonjeny tsy nankininy tamin'izay nataonao fa zay natao no anao. Nendray tsika te hametraka ny famonjena amin'ny fanapahan-kevitra avy amin'ny ezakitsika anao zavatra mba hatomombana amin'ny famonjenantsika. Zany ny vidianany devoly ny fifantohanao avily ny any amin'ny ezakao andrombinany ny azo fijaliana toy ny hoe rehefa manao fanatitra be ianao dia hitsangana mihitsy Andriamanitra hitanao ohatra. Tsy ezaka avy any aminao no mahatonga ny fitahian'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa vokatry ny azo fijaliana zay ny aretany Jesosy ho anao. Ny zavatra tian'Andriamanitra ao am-ponao dia ny mampiasa ny fonao angetaeta sinoana ny fahamarinany dia izy ny amoko zavatsoa anao aorinan'izay. Efesiana toko faharoa, Efesiana toko faharoa ny 7 hatramin'ny 9. Mba asehony amin'ny andro avy ny haben'ny haremy fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao Kristy Jesosy. Fa fahasoavana namonjenonareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fa ndrao isy irehare. Zay zany no mahatonga an'le firehareana tsy afaka. Satria misy fotoana ianao ndraindray mieritreritra hoe ianao le afaka io vokatry ny ezakao kely ihany. Aloha vilitsika tsara mihitsy ny lalan'le fifantohana tsy ho any amin'le ezaka fa any amin'inona? Any amin'le fahatokiana sy fiombonana amin'Andriamanitra. Tsy misy ny hoe latsaka na mihoatra na manakaiky tsy novonjeny tamin'ny kalitao finoana ianao fa novonjeny tamin'ny fahatokiany sy ny fitiavany zay nametrahanao finoana ny zavatra nataony ho anao isy tehirizany ianao ao aminy. Pastera inona zany no tokony atao? Tsotra fotsiny no tokony ataonao. Mampiasa ny fonao an-tsafidy
manaiky ho tarehany. Raha ezaky Petera nahavovonjy azy dia efa nisakanan'i Jesosy izy tsy anda azy intelo satria efa hitany meloa fa anda azy. Ny finoana zany mety marefo fa ny finoan'i Jesosy tsy ety arefo mandrakizay. Satria ny finoan'i Jesosy dia finoana tsy hoe voafetra n'le fahadisoana nataonao eo amin'le dingana efa mba nieritreretanao hoe nitenenanao hoe za tsy hivadika aminy mandrakizay. Nefa ianao milaza fa tsy hivadika aminy, nisy fotoana ianao tafavadika taminy ohatran'ny Petera nandahan-tampoko zany. Kanefa mialohan'ny fotoana andavan'ny Petera izy efa nampahery Petera, za hivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Finoana tsy nanakana amin'ny Petera tsy handala izy, fa finoana ny tsena amin'ny Petera taorian'ny fihodinany namerina azy eo amin'le tena endriky itiavan'Andriamanitra azy. Hitanao amin'izay fa tsy ezaka ao le izy, fa mbola vavaky Jesosy eo kavanany ray ny miazona amin'ny finoanao mba ho tanteraka amin'le programa sy antom-piasina ilan'Andriamanitra. Taony averitsika kely io ka toko faharoa amby roapolo fa izy io tena nisan'ny zavatra mahafinaritra ary misy révélation be dia be omen'Andriamanitra mihitsy eo ambadika izy io. Ary ny tompony Simona Simona, ino Satana efa nilofo nitady anareo kororoina toy ny vary. Nefa za mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao. Ary Petera tamin'ny tompoko, vonona anaraka anao na ho ohatran'ny maizina na dia ho amin'ny fahafatesana za. Tena fitiavana zany. Ohatran'ny teteny zany Petera hoe za tsy ohatran'ny reto manginy reto fa za tena hiteny mihitsy fa za miavaka n'ory zalahy. Azo azonareo ve le zavatra mitrangy eto? Afanampy be mihitsy tena mirehitra zany. Fa hoy Jesosy lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno anio ny andro tio le izy fa tsy hoe rapitso dia andahy intelo ho tsy mahalala ianao. Dia tsy niteny intsony Petera. Dia tretony le fampaherezan'i Jesosy, za ozy izy mahita ny Satana milofo misy mitady anareo kororoany toy ny akoho. Hitan'izany io adinao io, hitany io adinao io, misy mikororoka mihitsy ny fiainanao. Ary Satana no anaran'le izy fa tsy olona. Fa ozy Jesosy, za mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, satria ny tanjon'ny Satana andevona ny afo ny fitiavana sy ny finoanao an'Andriamanitra mba ho rava le izy. Dia ozy Jesosy zao fotsiny aza mitetateta ny zara sy ampahery ao anaty toe-panahy mihodina. Fa rehefa avy mibebaka ianao fa mandana mampahery ny rahalahinao. Zany hoe Jesosy zany nahita hoe niandry amin'ny Petera mibebaka aloha vao mahery ny rahalahiny, fa tsisy fampaherezana miampita eo raha tsy vita fibebahana. Zany zany mety mahavoa fiangonana be dia be ny mpitarika manana révélation fa tsy ampy fibebahana. Ao ambadiky ny fibebahana ny mahazo aina amin'ny fampaherezana. Matoa Jesosy niteny an'izany, raha tsy mibebaka aza mampahery. Ny dingana voalohany takian'Andriamanitra anana ny mpitory, ananantsika ho an-trano hizara teny fiainana, dia ny fijoroantsika amin'ny faneketsika ijoro ampanaiky ao anatintsika ho vita fihavanana azy tsara fiombonana amin'Andriamanitra. Rehefa mavesatra ao anatinao ny fibebahana, zay ozy Jesosy vao mandana mampahery. Dia ozy izy Petera sady nitsena izy, tompoko ozy izy. Jesosy vao mananatra. Dia Jesosy zany fa miteny ny zavatra hitany meloa. Fa Petera tsy tonga saina satria mbola tsy nieritreritra ny andahy mihitsy izy tamin'ny fotoana ny resahan'i Jesosy taminy. Misy zavatra ne mbola tsy ao anatinao le finiavana iodine. Fifahitan'Andriamanitra fenao tsy tafavoaka. Dia ozy izy
nivavaka nefa nataoko alohany fotoana iodinanao mba hafahako mitsena anao amin'ny fotoana iverenanao. Zany hoe tsinjony Jesosy fa Petera iveriny. Dia zay nahatonga azy niteny rehefa avy mibebaka amin'izay voandana mampahery. Tsy azo elana ny fijoroanao an'ny hafa fantopisinao zany. Fa tsy navelan'Andriamanitra ho tonga eo amin'ilay antopisiny ianao raha tsy niomana melohan'ny fotoana ijoroanao. Manaiky aloha ny odioviny. Mijery anao aho tsy atahotra raha io mifahitanaao ahita tony fijerinao hijery anao aho tsy atahotra raha io mifahendrenao hanao zay tokony atao. Mila misokatra ny masom-panahintsika. Rehefa misy zavatra mitanga zany na eo amin'ny fiainam-piankona antsika azy dia aza tonga dia mikondane. Aza tonga dia mikondane. Ianao tena olona tsy tafavoaka tsony zao ny ataonao. Ianao tena mora maratra kely ianao dia miteniteny foana ianao. Mampianatra antsika Jesosy anana fo mijery zay mbola tsy afaka manodidina antsika mba hivavaka melohan'ny fotoana hitehirizana an'ilay olona ho amin'ny fotoam-pananganana azy. Alleluia. Za hivavaka ho anao mba tsy ho levona ny fononao. Satria hitan'Andriamanitra hoe misy zavatra mitranga. Tsy mbola eo amin'ny nivoan'ny Petera ny joro ao anatin'ilay izy. Izy marisika be fa le nofo mbola osa miazo anazy. Dia hozy Jesosy za hivavaka ho anao. Ary io karazam-pinoana lazainy Jesosy io lay finoana mitahiry atsika. Io lay finoany Jesosy tsy finoantsika ilay izy fa finoany Jesosy ilay izy. Eto amin'izay ilay te hamoaka ilay tenim-pahamarinana. Tsy hoe finoana ngeza be ny hitahiry anao. Tsy hoe niezaka ao mba hampitombo an'ilay finoana ho any amin'ny dingana tsaratsara kokoa no izay nisy an'ilay finoana teo aloha. Fa io lay finoany Jesosy manatenanao. Na eo azy ireo endrika izay niodinanao teo anatrehany dia tiako ny mampanatenanao. Fa misy anankiray mivavaka ho anao eo ankavanandray. Izay mivavaka tena hatonga anao hitsenanao amin'ny fotoana iverenanao ka hitenenanao hoe Tompo titamiao raikomala raisunita naku titamiau raikumala lo raisunita naku. Tendone inona zany no lasantsika mba hahafahantsika manana an'izay fo iray amin'Andriamanitra izay rapita be mihitsiny ho ao anatintsika. Voalohany, very hevitra ianao sy ho lany ao anaty fifandirana ny fiainanao raha toa ka tsy le tena tenim-pahamarinana ny rasan'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra ho lazaina ny voarainao. Zay le fiasan'ny tenim-pahamarinana. Inona hoe? Dao ho jerentsika kely hoe ahoana ny fomba fiasana izany tenim-pahamarinana izany. Mpanjaka voalohany io aiza ianao vetivety
toko fahatelo ny andiny faharoapolo ka hatrany andiny fafito amby roapolo. Dia ny fo mamanton'alina ilay vehivavy ka naka ny zanako teo amiko tamin'ilay natoriny ny ankizy vavinao. Zany hoe teto zany nisy an'ilay problème tamin'ny Solomona mpanjaka namoaka an'ilay didy ho an'ilay mpitondra tena vehivavy mpivaro tena anankiroa. Niteraka izy raha vavy ireo dia maty ny an'ilay anankiray fa nitsindriny ny alina dia nalainy ny an'ilay velona dia ninazy le maty zany nesoriny teo. Dia zao ny zavatra nitranga. Dia ny apanga ilay raha matoa anankiray tompony zanaka velona dia ny fomba manton'alina izy izy ka naka ny zanako teo amiko tamin'ilay natoriny ankizy vavinao dia nampandriny teo atratra ny faniazo maty napetrany teo atratrako. Ary noho ny fo maraina amponono ny zanako indro fa maty izy kanjo. Rehefa nifantariko izy noho ny maraina dia indro fa tsy nisy zanako naterako. Indro fa tsy ilay zanako naterako. Ary kosa ilay anankiray tsy fa nivelona ny zanako ary maty ny zanakao. Fanditra teo zany. Fondray ny anankiray tsy fa ny maty ny zanakao ary velona ny zanako. Zany ny teniny teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka ny anankiray na hoe ty velona ny zanako ary ny maty ny zanako. Ary kosa ny anankiray tsy fa ny maty ny zanakao ary ny velona ny zanako. Ko hitondray sabatra aingana hoy ny mpanjaka. Ary nentiny sabatra eo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka sasao ny zaza velona ka omeo ny anankiray ny atsasany ary ho an'ny anankiray kosa ny atsasany. Fa niteny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy reny ny zaza velona satria nandevolevo ny fonony amin'ny zanany ka nanao hoe tompoko lahy eo taranitra ianao omeo azy ihany ary ny zaza velona fa aza dia vonony fa ho izy kosa ny anankiray aoka tsy ho atsy ho anao fa zarao mihitsy. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao hoe meo hitsy ny zaza velona fa aoka tsy ho vonona fa io mihitsy ny reny. Hitanareo? Ao anatin'io tantara io sika dia mahita tsara ny alalin'ny teny pahendrena na koa révélation. Rehefa manome ny fanomezam-pahasoavana atao hoe révélation Andriamanitra dia ny révélation no manokatra ny sainao ampitsahatra zay mety ho karazan-javatra mahaverihevitra sy mampisalasala rehetra omeny révélation mpahamarinana daholo. Nareo ve tsy manam-pahatsapana hoe rehefa latsaka le teny mpahamarinana dia misy fanamam-panaika ao anatinao hoe zahay mihitsy le teny nandrasako hatramin'izay. Atsangany an-tanan'izay mandre andro andreniva. Dia zao le izy. Raha toka mbola tsy révélation marina ny eo amin'ny olona dia tafajanona ao anaty fahaverezan-kevitra sy finoana diso ny fiangonana. Satria samy nina sy teny daholo tomponjanaka na ny tsy tompony azy eo anatrehan'ny mpanjaka. Fa ny révélation marina dia manazava. Ny soratra ozy izy tamin'ny andron'ny Mosesy mahafaty. Paoly nilazany zany fa ny fanahy mahavelona. Mino sika ny fanambarana marina sy ny teny mpahamarinana avy amin'i Jesosy ho fahazavanana zava-mifotsika mba hahafahantsika mandray fanapahan-kevitra marina hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra hiainantsika ao amin'ny volontén'Andriamanitra sy hijoroantsika araka ny sitrapony. Zareo fa tamin'ny fotoana nampitabataba ny adivan'izy mirahavavy tao anaty fahaverezan-kevitra dia satria mbola nitoetra tao amin'ny toerany ny sabatra. Fa rehefa nanomboka mivoaka ny sabatra dia tsy maintsy hiova ny fandehan-javatra. Satria raha mbola tao amin'ny trano ny sabatra dia mbola nitabataba ilay vehivavy anankiroa ty anary ny anao riny ana itsy. Fa nanomboka mivoaka ny sabatra teny mpahamarinana révélation marina andao ity tanana mafy an'Andriamanitra. Alleluia. Ny sabatra ao anaty tranony dia tsy afaky ny miasa manapaka ao amin'izay olana nisy teo amin'ireto mpivaro tena anankiroa reto. Misy fahaverezan-kevitra sy fifandirana eo. Ary misy ny teny hoe zanako io dia tahaka izany koa ny aniky miteny hoe zanako kory. Tsy maintsy mivoaka ny sabatra Solomona avy eo amin'ny tranony vao aseho ny fahamarinana avy amin'ny fijerevany teny ny zava-misy lalina ao am-pony izay mifanditra mba hanehoana n'ilay fahamarinana. Tsy mivoaka ny révélation le toetra alalan'ny mpanjaka fa tena rindreniny raha tsy mivoaka ny sabatra. Problemanao tsy tia mamaky
tsy tia mandinika lalina zay fahamarinana lazay ny teny mba hanisy fahazavana ao anatin'ny sainao ampitsahatra ny fahaverezan-kevitra eo. Ny fitototoana ny fahaverezan-kevitra mahazo ny fiangonana dia vokatra avy amin'ny tsy fahampiany ny tenin'Andriamanitra tonga manaitra ny ao anatinao ampitsahatra ny fitototonao sy ny fahaverezan-kevitra. Vao mivoaka ny sabatra dia fantatra ny ren'ilay zaza ary mivoaka ny fitsarana marina. Ny sabatra ao anaty fitoerany dia ny teny mbola ao anaty salobina. Fa raha mbola tsy miseho ny tenim-pahamarinana sy mahalala izay ompon'Andriamanitra isika dia mitoetra ao anatin'ny fahaverezan-kevitra ny fiangonana. Zao no andro farany tian'Andriamanitra amoahana ao anaty sabatra, ao anaty tranony ny sabatra ao. Fotoana zao alalantsika ny tena zava-miafina ao am-pon'Andriamanitra. Zava-miafina iza hoe ao am-pon'Andriamanitra. Rehefa voazava sy miseho ny hevitry ny teny dia mivoaka ny sabatra dia mijanona ny fahaverezan-kevitra. Dia misy izy ny ten'Andriamanitra hoe tsy ho very hevitra ny olon'Andriamanitra fa Andriamanitra dia naisotra fahaverezan-kevitra amin'ny alalan'ny fisehoany fanambarana marina. Tsy tokony ho diso ny interprétation ny parole fa tokony fanaraka amin'izay hevitra ao am-pon'Andriamanitra ny amin'ny fiangonany sy ny andro farany. Raha vao mivoana ny tenim-pahamarinana dia mivoana ny fandresen-dahatra, mivoana ny finoana ary mivoana ny lalakalehan'ny fiangonana. Be dia be ny vehivavy maty anaka mitaiza sy misandoka ho tomponanaka nefa zanak'olona. Tavatra zao inona ilay fanoharana tia ny teny olazaina? Fiangonana mandray izay tsy tokony ho raisiny satria mbola tsy mivoaka tao an-tranony ny sabatra. Ny sabatra midika fanitsiana ary ny teny mpanitsiana dia tsara kokoa no ny teny mpampaherezana fotsiny. Satria ny fanitsiana misy fiantraikany amin'ny atom-panahinao. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, maranitra toy ny sabatra manindrona. Raha mbola tsy manindrona ny teny tsy teny avy amin'Andriamanitra izy zany. Tsy teny manafisafy fa teny manaitra ao anaty tsindrona manaitra ny fo sy ny vo hitodika amin'Andriamanitra sy havana aminy. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ho very hevitra ny olon'Andriamanitra any amin'ny andro farany ary manaisitra ny fahaverezan-kevitra dia ny fisehoany tenim-pahamarinana sy ny fahamarinana interprétation ny teny. Rehefa miseho ny teny marina dia tsy misy zavatra hafa intsonina tao anapaka eo amin'ny fiainanao ka tsy fahamarinana mbola mitady azonanao tsy andena izotra ao amin'ny antom-pisiany ilan'Andriamanitra anao. Voalohany, rehefa marina ny teny dia miova amin'ny fomba fijery. Ahoana fisehon'ilay izy? Betsaka amintsika zao rehefa mandeha mideran'Andriamanitra, marina fa manao zavatra Andriamanitra anaty fiderana. Rehefa miankohaka ianao tena mifonao dia tena faly aminao Andriamanitra fa tsy mivava misokatra manindrahindra azy akory ny sarobidy aminy fa toe-po sy fanolora tena tsara mijoro eo anatrehany manao izay ankasitrahany. Ny tena fanolora tena sy fiankofana marina ankasitrahan'Andriamanitra ny andao manatokoro mifolo andiny voalohany. Atoloro ny teninareo raha lahy ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra fa fanompoam-pivavahana fanompoam-piakofana mety ataonareo zany. Tsy misy condition ametrahanao ny fideranan'Andriamanitra zany ho amin'ny antony manokana satria lasa ivelany amin'ny fanatenan-javatra ny fideranao. Tsy miopana amin'Andriamanitra anomezana voninahitra azy eo amin'ilay toerana mampanjaka sy tompony zavatra rehetra azy fa lasa fiderana ho amin'ny antony andraisanao ny tanan'Andriamanitra sy ny fahaiza-manao ny fotsiny. Jereo ilay izy fiderana sy fiakofana dia fiainana mipololotra ho azy avy ao anatin'ny fonindreo izay tsara fanoloran-tena manaiky ny fiandrianan'Andriamanitra ary manaiky ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Ny fiderana tsy fitaovana diso zany révélation zany hoe arma ny fiderana nomen'Andriamanitra
mba ahafahanao mandray fanahy masina bebe kokoa na mahita ny herin'Andriamanitra bebe kokoa. Tsy fitaovana ny fiderana, fiainana ny fiderana. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Hitanareo le misy fampianarana miteny hoe fitaovana ny fiderana, rehefa ao anatin'io zao hoe siderao fotsiny ohatrany hoe sanatria mivavaladiny lela manambany an'Andriamanitra zany. Derao fotsiny izy dia milaminy io fa tsisy mihitsy fanairana amerenana ny fonao hoe aza manao zay mampalahelo azy. Tsy misy an'izany. Fa ohatrany hoe atao fotsiny le fiderana fa raha voaderen'Andriamanitra dia tonga dia mihetsika izy kasikasian-dolo marary ao amin'ny faritra zao fanatrehany ary ny fanamasina midangana be ny taony ao anatin'ny olona ampiderana. Non, tsy arma, tsy fitaovana ny fiderana. Jona voalohany toko 9 ny 9 ny anaran'i Jesosy. Zay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly nanotatra amin'ny voalohany. Ary zao ny sehoany zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Nandresiny devoly dia tsy sika midera fa Jesosy nanolo tena ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana ary nandresiny fahafatesana ho antsika. Jesosy teo amin'ny toerantsika ary rehefa resiny devoly vitany Jesosy ny zavatra rehetra. Jesosy tsy miandro hoe inona no ataontsika mba hahatonga ny fahavalo ho resy eo amin'ny toerantsika. Tsy avy amin'ny fiderantsika ny fandresentsika fa efa vita teo amin'ny hazo fijaliana 2 taona lasa, satria ny rany Jesosy nefa nalasany ary fitsanganany tamin'ny maty ny vahaolana faratapony indrindra afatsika misitraka ny herin'Andriamanitra amin'ny alalany. Tsy maretehaka ho an'Andriamanitra. Mahazo midera ny tompo ianao, mahazo mihira ho azy, mahazo misaotra azy, mahazo mankasitraka ny anarany, fa aza midera mitady ambiansa na hanetsika an'Andriamanitra zany. Aoka ny fideranao teraka avy amin'ny folalina feno fanekena amin'ny fiandrianany. Tsy misy antony hoe inona nandrasako aminy fa satria Andriamanitra izy. Tsy maretehaka ho azy. Dia raha ho izy amin'ny fofeny fanajana sy fakasitsahana azy, efa nanao ny rehetra sy nandresy ho antsika izy tamin'izay efa nataonao antsika. Tsy mahafeno ny fepetrany mesantsika voninahitra azy. Ny fiderantsika misy antony. Foany le antony dia aoka ianao ho libra eo mpanomezana voninahitra ny mpanjakanao. Ziona zanakavavy. Halleluja. Dia zany mahatonga antsika isan'andro manahitra antsika foana be dia be ny mieritreritra an'izany atao hoe fifoazana zany. Ny tena fifoazana dia tsy seho amin'ny endrika iheveran'ny olona amin'izao andro farany zao azy. Raha fifoazana tsy mitondra antsika ho amin'ny hazo fijalian'i Jesosy dia tsy fifoazana zany fa langa sy anganoangano. Ny tena fifoazana tsy faritana amin'ny olona naalokisa manaraka anao na nitabataba ety ivelany na fiderana mahafinaritra ny sofina be. Tsy olona amina milion toy ny resy lahatra fa nefa manazy eo amin'ny olona mifanifony manalavitra n'Andriamanitra. Tsy fifoazana zany. Ny tena fifoazana mahita mpanota ratsy anankiray ianao, tena resy lahatra ny ala amin'ny faharatsiny sy hiverina amin'Andriamanitra eo anatrehany manana fiainana sy fiadanam-po tamin'ny famelan-keloka ny raisiny vokatry nandatsahany Jesosy ny rany, ary tsy ahitana taratra ny endriky ny fiainany teo aloha intsony fa fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Zany ny tena fifoazana. Ny hazo fijaliana dia tsy dingana ioarana fa ivo ny poirany fandresena. Raha tsy maty nombona teo amin'ny hazo fijaliana Kristy naka ny natiorantsika dia tsy nisy fitsanganana tamin'ny maty na nantenana ny anangananao amin'ny fiainana vaovao koa mandrapik'izay ao aminy. Lasa tsy nisy ny fampiononana, tsy nisy ny fiainam-pahamasinana, tsy nisy ny fampihavanana sy fitiavana avy amin'ny teny sy ny asa izay nataon'i Jesosy raha ohatra ka tsy maty Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy. Fataro havana fa ny fifoazam-panahy dia tsy zavatra andrasana fa fiainana mitomboka aminao. Paoly ny teny ao amin'ny Korintianina 1:2 dia marana amin'izay a 2:2 hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe
fa ninitsy afantatra zavatra hafa teo aminareo afa tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Tsy Jesosy sy ny ambiance na tabataba, tsy nitanjaka ara-panahy fa Kristy voaomby le izy. Donc tsy eo ambadiky ny onction be le izy, tsy eo ambadiky ny fanehoana ny herin'Andriamanitra le izy, fa ho ambadiky ny fahamarinana le izy ny amin'ny asa famonjena vitany voatahiry ao anatinao, ijoroanao ho vavolombelona amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ary anahafanao an'i Kristy ho vavolombelona hitarafan'ny hafa ny fisiny fa velona Jesosy ary miasa mandrakandroany izy satria tsy matimaty fahatany izy rehefa niova fo ianao tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Raha ohatra tsika ka tsy nametraka ny azo fijaliana ho ivo ny finoantsika dia tsy ho lasa lavitra ny fanoloran-tenantsika sy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Tena niala tamin'izay nantsoina hoe kristianisme sika. Ny antony, ny azo fijaliana no alitarantsika. Io no alitarantsika. Teo Jesosy nomboana. Tsy le ondro ny dorana tetsy amin'ny sisiny fa zanak'Andriamanitra sady Andriamanitra velona teo amin'ny hazo fijaliana nay kofaty teo amin'ny toerantsika. Alleluia. Tsy misy zavatra hafa. Tsy misy zavatra sarobidy hafa andrasanao. Tsy mila miandry fihetsiketsehana be anao. Fa mila manana discernement matanjaka ianao. Vao manomboka misy fandranitana finoana ivelan'ny hazo fijaliana na mandrimbona ny hazo fijaliana dia komailo ny fanahin'izay manana esprit de discernement matanjaka avy amin'ny Saint-Esprit na mifana masina alala fa tsy Kristy intsony ao ambadika izany. Ohatra amin'ny anaran'i Jesosy fa voizina ao ambadiky ny asan'Andriamanitra na manangana alitara eto tsy alitara ny fiantsoana an'ity. Tsy alitara ny hazo fijaliana no alitara fa tsy ty toerany ity. Noho izany tsisy ninina tokony ataonao ara-piakovana amin'ny andriky ny fanatitra ohatra andranitana anao anao an'izany anaty tetỳ aloha amina karazana sy toe-pomino hoe apetraka eo zany no dia voata satria izany teny zany no arahako dia ho ataoko zany fa misy fanamana marina an'izany dia hoe mba ho tahian'Andriamanitra rehefa manao fanatitra ety ampy ny hazo fijaliana. Ny fitahian'Andriamanitra anao tsy miankina amin'ny zavatra ataonao fa ny zavatra nataony ho anao. Aloha zavatra ty resaka ity. Raha vao mino anao hoe hisy fanampiana ara-panahy ivelan'ny hazo fijaliana provoquena moyen na fitaovana dia efa tsy Andriamanitra no ambadika izay. Mandrimbona ny hazo fijaliana izay. Sady akory tsy midika hoe tsy hanao fanatitra ianao. Fa raha manao fanatitra ho an'Andriamanitra ianao, fitiavana manesika ao am-ponao ho an'ny fanjakany. Fa tsy misy antery ao anatinao hoe manao ianao mba ho valiany. Tsy ny zavatra ataonao ny valian'Andriamanitra aloha. Fa ny toe-ponao no anitra kastany eo anatreny rehefa fitiavana azy ny maniraka anao anao zavatra. Zany mahatonga ny Jesosy ny teny misy mahavita manolotra ny teny nodorana fa tsy amin'ny fitiavana. Wow! Fa hoana ny hoe misy mahavita manolotra ny teny nodorana fa tsy amin'ny fitiavana. Tsy fihetsiketsehana le izy fa cœur état na fo toe-po le izy. Mila mianatra tsika miray amin'Andriamanitra mametraka an'izao fahamarinana izao. Jesosy eny teny raha misy tsy mahafoy vady, tsy mahafoy zanaka, tsy mahafoy ray aman-dreny, tsy mahafoy izao rehetra izao no ny amiko dia tsy miendriky ny mpianatra akory izy. Noho izany ianao rehefa tian'i Jesosy dia mametraka an'i Jesosy ho ambony noho ny ainao. Zany mahatonga mpianatra Jesosy na vita na n'olo-tena ho faty martiora ny finoany an'i Jesosy. Satria efa mihoatra noho izay zavatra andrasana sy entanina sy ny atao ny fanoloran-tena rehefa mifono mitondra mihoatra vokatra tsy mahareteka. Alleluia satsy alleluia. Tsy misy zavatra hafa sy sarobidy atao andrasantsika famonjena sy fitahiana afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesosy. Fa miatrika sy nanolotra ny ainy teo Kalvari izy ho atsika. Ary avy amin'izany no resantsika fihavanana amin'ray. Dia izao aza miezaky ny amaolany eny ivelany fa ny vahaolany efa vita ato anatintsika. Kristy
ao anatinareo fanantenana amin'ny voninahitra. Amen. Efa tonga very pasteur Rivo. Jesosy reriany filazantsara zo nentenire mpanompo torina mina maizina vokoa izao rehetriza nefa eny maza tenenino akaikinao naposaka asitiaka ho an'ny tompo anao fanatitsika ho an'Andriamanitra. Halleloja. Aza misy miala fa mbola hivavaka sika aorenan'izay teny zay. Halleloja. Tatazana ny fanatitra dia ny filazana moa zany rapitso amin'ny afiry fotoanantsika rapitso amin'ny valy sasany ery amin'ny centre hvkl bypass eo anelanelan'ny gastropizza Avoloa sy Bogota misy pavé miakatra zay miatsinanana dia 50 metatra na 200 metatra amin'iny dia misy tamboho gasy be zay ao. Dia ao ny fotoanantsika rapitso amin'ny valy sasany fotoana communion io tongava ianao. Halleloja. Ny alady dia misy ny ana moa zany ny teny anazy vondrombavaka zay pasteur eto amin'ny asa fanompoana ihany manao azy raha tsy manana fotoana tsy manana toerana andehanana ianao na tianao nitohizany teny zay zaraina eto amin'ny asa fanompoana dia manontania an'ireny pasteur sy ireny mpiandraikitra ireny hoe aiza ny toerana afaka alehako isaky ny alahady fa misy fotoantsika isaky ny alahady. Ny sekolontsika dia efa miverina normal satria tamin'ny latsinainy teo tsy nisy noho ny fisian'ny la retraite fa manomboka amin'ny latsinainy izao dia misy ny sekoly. Ny sekolontsika latsinainy atalata alarobia amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany ao amin'ny super U Analakely ao amin'ny riana faharoa amin'ny fitoka hatramin'ny valora sasany. Ny alatsinainy dia sekoly famana olana, ny talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia dia sekoly fitahipana sy fanambiana toetra ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isa-tokantrano. Dia tongavy ianao fa mety be zany. Halleloja. Amin'ny tiafalohan'i Jesosy. Amin'ny Zoma amin'ny herin'ny androany dia eto ny fotoanantsika manomboka amin'ny 4 ora. Eto raha mijery direct ianao zany mba te hahita hoe aiza moa zany eto zany eto ny atao hoe trampokon'olona Analakely eo ampita amin'ny poste dia misy pavion dia eto trampokon'olona Analakely isaky ny azoma amin'ny 4 Zoma fanotronana. Zay ny fotoanantsika fa tsika dia manana radio FM 90.8 dia afaka anarahanao ny vaovao na eto Antananarivo ianao na any Antsirabe na afaka anarahana toroteny azafady. Antananarivo Antsirabe Tsirono Mandidy ary Majunga dia mahazo an'io onjam-peo io samy manana ny radio andreo fa ny toroteny dia teny anankiray ihany izay teny meny Jesosy atsika tsirairay avy dia asaina isika eno izany onjam-peo izany. Asaiko ianao hitsangana no tsika hivavaka. Asandrato ny tananao dia ndao tsika hisaotra an' Jesosy fa afaka nanome fanatitra ianao. Raha tsy afaka nanome fanatitra ianao dia misaora an' Jesosy fa ny tenanao fanatitra velona afaka ataonao ho an' Jesosy ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay fa nomenao hery, nomenao tanjaka, nomenao hery zay ahavory arena ary avy amin'izay nomenao anay Jesosy no hoentinay aty an-tranonao tena hoe ho anao vokatry ny fo Jesosy raiso ho fanatitra kasitrahanao zany Jesosy ary indrindrindrindra ny tenanay Jesosy dia ho masina fanoloran-tena velona ho anao ho fanatitra ho anao Jesosy raiso ankasitrao zany ho voninahitry ny anaranao reriany voninahitra ho anao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka andraisantsika ampalopolondrena. Alleluja. Azontsika tsara ny fahafahantsika mitahiry ny fanoloran-tenantsika ao anaty firaisana amin'i Jesosy.
aza vela azovahana loatra ny fikatsantsika vahaolana eny ivelany fa ataovy azo antoka fa ny vahaolana dia isika miombona aminy ato anaty. Izy raha tony koa nefa ny teny hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao zay tianareo na inona na inona fa ho azonareo ho tonga aminareo zany. Ahofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Teka sitraka sisy ohatranao zay Andriamanitra ny fitiavana sy ny famondram-ponao misaora satria Andriamanitra velona ianao miasa tsy misy masakana ary tsy misy maharombaka amin'ny tananao. Ndreto zay Jesosy tonga mampanaiky ny eo anatin'ny fonay sy ny mombanay manontolo hoe ianao ny lehibe sy ambony indrindra aminay, ianao ny mendrika indrindra somenay voninahitra. Ny anaranao no sandratra ary ny fahatsaranao no irairainay isan'andro raha mbola misy ny atao hoe androany. Vavaka ho antsiray avy zay tonga eto Andriamanitra, za tena mino fianao mihevitra sy miasa amin'ny fiainany tsirairay avy. Fa amin'ny alalan'ny famonjenao dia voatahiry sy tafatoetra ao anatinay reo fahatsarana rehetra manaitra ny fonay, hevitra fotsiny zay mba ilainao ny aminay sy rinao ny aminay. Aza ny fanidriny zany dia ny tonga anay ho tafatoetra amin'ny sitraponao, anome voninahitra anao, anao ny sitraponao, zany mivesatra ao am-ponao anay Andriamanitra. Rehefa tanteraka zany dia tsy misy tokony ahina Andriamanitra ny zavatra rehetra satria manaiky izay ny hotariana, manaiky izay ny hoentinao any amin'ny dingany fahatsarana hitondra fahafampo ho an'ny fanjakanao amin'ny fisinay. Mpanomponao zay, zanakao zay indrindraindrindra dia mananantoko zay fa raha ny mandraka izay aza omenao anay zay fandalovany eto tany ve tsy ho karakarainao zay. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Fa ny herin'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fanatrihan'Andriamanitra indrindraindrindra tsy ala aminao sy ny ankonanao, tsy ala aminao sy ny taranakao, ary tsy ala aminao sy ny taranakao hatramin'izao koa mandrakizay. Mandehana fizombanao, izy ampahery anao, izy ampijoro anao, ary izy atanteraka ny fiainanao ny fikasany rehetra. Tsisy ray tonga eto ka ho adinon'Andriamanitra zany. Mandana amin'ny fifaliana fa mifanatrihan'ny fahavokisam-pifaliana ho antsika. Aza manana matahotra ianao fa le nilaza taminao fa ombanao mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao dia izy niomba sy taridalana anao, ary izy no hiaraka aminao, izy no hiaro anao, izy no lohalalana sy ho vodilalanao, ary izy no eo amin'ny fiainanao mandrakariva. Tsofoky rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mandehana amin'izao herinao zao fa ny tompo ombanao mandrakariva tokoa ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo, fa mirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Antso kely ho antsika tsiray avy zay tany amin'ny laretirety aza menatra mijoro vavolombelona, omeo voninahitra Andriamanitra na afaka tamin'ny addiction ianao na ninina zany zavatra mba voarainao na tany amin'ny laretirety na teto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra. Za pastera fa alibe maheno an'ilay vavolombelonareo fa tena miandry anareo Jesosy mbo fampaherezana ho an'ny hafa ihany koa ny fijoronareo. Samy ho tany tompo daholo veloma tompoko rapitso maraindray fotoanatsika azadino fotoanatsika ny bypass rapitso.